La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. La vache qui rit. Manoatra ho anao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as tout loin de nous. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Ny satan'ny mpanohitra sy ny fanoherana ny tolo-dalàna dia ny anteny mera ritonta amin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Ho an'ny anteny mera pirenena manokana ho atsaraina ny fitsipika anatiny, tsy hiverena ny sary ratsy-endrika na mery asina ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Dika izany fa azo antoka ny anjakan'ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy latsa-danja amin'izany ny politika ankapobeny fanjakana izay natolotry ny praiministra ny solombavam-bahoaka, miroso amin'ny fampandrosoana tokoa ny firenena. Ny andinindin'izay arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andra Arsan. Telo herinandro taoriany ny fotoana nakany ireo mpampandritany ny omby miisa 475 tao Mahary izay nentina tao Antaneva, mbola tsy mivany olana any an-toerana. Naverina nodiazana indray ireo omby ireo rehefa voamarina fa ara-dalàna avokoa ny taratasy rehetra mifanohitra amin'ny fampandriana tany tiana apetraka ny tranga tahaka izao ka mila jerena akaiky hoy ny fianakavian'ny tompon'omby. Sokatra an-dranomasina miisa 7 notrateky ny mpitandro filaminana tany Mahajanga taorian'ny fahazom-baovao avy amin'ny olon-tsotra, ary pirenena izay efa isan'ny arovana akaiky ankehitriny ny sokatra an-dranomasina manoloana ny faharipahan'izany vokatry ny fitrandrahana amin'ny papana. Ary ny vaovao iraisampirenena noverina indray ny fihetsiketsehana any Hong Kong nateo aza ny fampitandremana nataon'ny Pekin isy ny fionam-be ho totosain'ireo pro-demokrasia raha ampitso ampisehoana fa tsy hijanona velively ny fitakian'izy ireo. Ny andinindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Fotoan'ny fampahalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra akolo merava tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny satan'ny mpanohitra sy ny fanoherana no tolo-dalàna dia ny anteny mera rotonta amin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Ho an'ny anteny mera pirenena manokana ho atsaraina ny fitsipika anatiny, tsy hiverena ny sary ratsy-endrika na mery asina ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Midika izany fa azo antoka ny anjakan'ny demokrasia eto Madagasikara. Tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ny politika ankapobeny fanjakana izay natolotry ny praiministra ny solombavam-bahoaka, miroso amin'ny fampandrosoana tokoa ny firenena. Harao ary ny andinindin'izay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andra Arsan. Omena ny toerana ny fanoherana sy natoko-panohatra eto Madagasikara. Mandinika eo ankehitriny ny anteny mera rotonta amin'izao fivoriana tsy ara-potoana izay tsy mahazo mihoatra 12 andro izao izay tanterahiny. Nanolotra amin'ny politika ankapobeny fanjakana taona 2014 sy 2020 ny parlementaire amin'ny praiministra lehibe ny gouvernemanta. Politika ankapobeny araky ny velirano misy 13 natao amin'ny filoham-pirenena. Novelabelariny ny praiministra nandron'ireo solombavam-bahoaka ny lafin'ny fitantanana, ny toe-karena, sosialim-bahoaka, ny tontolo iainana ary indrindra ny fandriam-pahalemana. Afa-po ireo parlementaire. Namoaka ny didim-panjakana fiantsonan'ny mpifidy Anjatsabato hifidy be ny tanàna sy ny mpanolontsainy amin'ny alarobia 17 novambra ho avy izao ny gouvernemanta. Ho tanteraka izany ny fifidianana be ny tanàna. Nanambara ny ministry ny fitsarana tany Orombe, nandrisa ny fitokanana ny lapan'ny fitsarana tany an-toerana, fa tsonaman'ireo mpitsara manao kolokolo velively ny tenany. Tsy andreferany ihany koa izy ireo mpitatam-bolam-panjakana manodikodina volam-bahoaka. Eo amin'ny fiainam-bahoaka sy ny sosialiny, averina amin'ny teo aloha ny tete andro mpampianarana. Efa matipaika ny edina amin'ny valanan'entina mety hitranga toy ny pesta. Natomboky ny filohan'ny repoblika tany amin'ny faritsy Vakinankaratra ny tetika safiariana ka ankohonana sy tanora anjatony no nahazo omby vavy be ronono, firisoana sy fandraisana andraikitra azo antoka ho amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka sy ny fampandrosoana ny firenena avokoa izany rehetra izany.
fa isan'ireo vaovao tamin'ity andro an'ity ihany koa dia hisy rivotra mahery hitsoka amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy ny alatsiny alatsinainy izao hiakatra ary hanonja araka izany ny ranomasina miainga eo Morombekatra ny Lopary tsy ately fanadina. Raha ny tatitra azo avy eo anivon'ny cerveau na ny centre d'étude de réflexion de veille et d'orientation eo anivon'ny BNGRC hisy rivotra mahery hitsoka amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy ny alahady sy ny alatsinainy izao hiakatra 4 metatra hatramin'ny 10 metatra ny ranomasina. Misy rivotra mahery zany any amin'ny 10 kilometatra mihoatra ny 10 kilometatra ny atsimon'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara ary io no miteraka n'ilay onjan-dranomasina dia arakaraka ny anatonany tsikelikely ny morontsiraka atsimo mampameavo an'ilay avon'ilay onjan-dranomasina zany dia izay no mahatonga n'ilay fanetanana ho an'ny olona rehetrarehetra any amin'iny morontsiraka atsimo iny mba hitandrina na ho an'ny mpampiasa ny ranomasina amina fitaterana na ho an'ny mpanjoana na ho an'izay rehetrarehetra mampiasa ny morontsiraka. Faritra maro no voakasika ity rivotra mahery ity. Ny commune mety ho voakasika izy io zany somary tany saiko eo amin'ny ambanivankina izy io avy any amin'ilay faritra voalaza teo manomboka raha ty amin'ny Morombe midina amin'iny mahazo an'iny Saint-Augustin Anakao iny Tampolo Androka Marovato Betante Focap zany dia miakatra ty Fort Dauphin dia mahazo an'iny irany atsinanana tapany atsinanana ambany iny zany atsimo atsinanana Sandrafinany hatrany Lopary. Zay zany ny anosan'le atitsika hoe commune voakasika izay fanairana zay. Io fanairana io ataontsika hoe fanairana voalaza zay zany dia manomboka omaly ariva izy io ary eritreretina hoe hatramin'ny latsinainy zany ny voalazan'ny mpamantatra ny toetrandro latsinainy tolakandro fa ataontsika hoe talatany mihitsy zany vao mety miverina amin'ny laony ny filaminan'ny ranomasina. Tsy tokony hampiasan'ny ranomasina araka izany ny mpiandriky, mpanjono, mpitatitr'entana sy ny mpizahatany raha tsy ny talata hisy roana ny loza mety iseho. Famitaraina amin'ny fofona tara avy amin'ny orinasa iray ny poniny eny Ankadievo Alasora. Nisy araka izany ny fidinana ifotony nataony solombavambahoaka voafidy tao Avaradrano ijery ny tena zava-misy marina eny an-toerana araka izao fanadihadiana tateriny Gaëtan Andriansilavo izao. Nahazo fitarainana momba ny orinasa eto Ankadievo commune Alasora ny solombavambahoaka voafidy tao Avaradrano. Araka izany taoriany fampiresana tamin'ny fokotany sy ny commune nisy ny fidinana ifotony sy ny fianona ny fitarainan'ireo ponina. Fa raha ohatra zao etany zao aloha tsy adala mihitsy ny fokon'olona eto Ankadievo raha hoe andeha hikrety zavatra fa le izy amin'ny alina zao alina zao tena tsisy atoriana mihitsy le masinina ray le siatrika ray zay mantsy problèmenay victime satria zay ny tena trano akaiky indrindra eo zany ohatra ny zanako manokana zao tena tsy mety afaka ohaka amin'le izy dia le izy raha amin'izao situation zao tsy problème raha ohatra n'izao fa le siatrika mainty be le fofona mihitsy zany no tena tsy zakan'le vahoaka dia zay no natonga anay nangataka hoe raha possible akaro 15 mètres de plus le tuyau anareo dia mba kelikely kokoa zany le siatrika mianjady aminay le ponina eto amin'izay. Zay nge mitaka mba fanasarana satria zay zao andeha amin'le lalana amboarina ka raha andeha amin'ny lalana amboarina zay nefa tsy salama dia ahoana indrindra hoe mpianatra so misy EPP eo akaikeo dia misy collège privé koa mandalo dia ny mampaleo ny eo ambony eo zao tsy mandalo eo tsony fa zay zany tena eto akaiky eto dia tsy maintsy eo zay miditra zay mivoaka. Tsy nijanona teo amin'ny fidinana ifotony sy ny fianonany tarainan'ireo ponina nisy ihany koa ny fanadihadiana natao momba ny fahazon-dalana iasa eto amin'ity toerana ity. Mbola mitoy io fanadihadiana io amin'izao fotoana. Mandra-piandry ny vokatra nisy ny fepetra noraisiny. Toerana centre-ville azo atao hoe centre-ville ihany misy tanàna manodidina ary misy rivotra mihitsy tsy vitanao fa tsisy hazo manodidina misy rivotra zany hoe mitsoka makany dia zay ny antony dinanay raha nanao recoupement an'izay zay dia nefa nisy zany fitaraina nataon'ny ponina nakany amin'ny fokotany nakany amin'ny commune nakany amin'ny office national de l'environnement dia amin'ny tany moa zany dia lazany zareo fa any amin'ny direction régionale de l'environnement fanatahany io amin'izao fitaraina io dia filazana zareo fa tsy manana permis d'environnement toeranazy ty ka zay ny dinanay aty tany an'izay dia zareo milaza hoe misy
commune zany zay fatany misy tsisy efa tsisy moa dia tsy maintsy fanay ministère zao jeryvaolana aingana fa ny zavatra azo hoe tokisana fotsiny aloha dia fanafatarana izy telo volana dia mialy eo am-panaovana ny fanadihadiana amin'ny fahazon-dalana araka izany ny tompona andraikitra amin'izao fotoana na izany azy araka ny fanazavana teo aloha afaka 3 volana tsy hoe ny toerana intsony ity orinasa ity. Fahalam-baovao tanteraka kosa indray dia fiara manodidina ny 4,000 no hitaon'ireo mpizaika manerana ny diocèse rehetra eto Madagasikara amin'ny fahatongavan'ny Papa François ny 9 septambra izao. Tsy mbola feno amin'izao ireo fiara ilaina isy araka izany ny fananganana komity entina mitady vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy mbola ampy ny fiara hitaoman'ireo mpizaika hanatrika ny fahatongavan'ny Papa Iray Masina eto Madagasikara. Fiara 724,000 no ilaina raha ny fanadihadiana atao. Fiara 702 ihany hatreto no vonona amin'izany. Izany hoe mbola eo ampitadiavana fiara 707,000 ireo tompona andraikitra. Hitadiavana vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy, isy ny fananganana komity manokana iraisan'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny voakasiky ny fikarakarana. Zavatra ho atao zany aty voalohany dia anangana comité d'organisation isaky ny diocèse. Izy adaolo ny andrafitra ny comité io hisy zany aty niveau central aloha dia hisy soltenan'ny ministère en transport, ny ministère en santé, ny ATT, ny ACM, des GSR, ny MOREG, commune urbaine, des transporteurs amin'ny axe RN1, RN2, RN4, RN6, RN7. Zay les commissions hipetraka ety niveau central. Ny any amin'ny diocèse indray dia horafetiny ny direction régionale de transport, ny ATT, ny MOREG, sécurité routière, direction régionale ny santé publique, transporteur sy ny ECAR. Miisa 7,5 ireo mpino manerana ny Madagasikara ny soratra anarana fa ho avy eto an-drenivohitra hanotrona ny fahatongavan'ny Papa François ny 9 septambra izao. 7,704 etsy amin'ireo no avy eto amin'ny archidiocèse n'Antananarivo. Izany hoe 7 amin'ireo mpizaika no toma ho eto an-drenivohitra. Mbola amin'ny zalafiny sosialy izay hatrany dia ao anatin'ny famahana ny olona ny tsy fampindrano eto Antananarivo sy ny manodidina ny orinasa Jirama sy ny fitondram-panjakana ankehitriny natomboka teny Ambohimanga kely ny fizarana rano amin'ny camion ary aparitaka manerana ny faritra manodidina an'Antananarivo araka ny fanazavana nomeny ny teo anivo ny Jirama. Manomboka izao dia afaka misitraka rano izay sahaza azy ireo tokantrano rehetra. Efa milamina ihany koa ny fitsinjarana ny rano manerana ireo tanàna maro izay misy ny olana rano fisotro madio. Fanampanazavana. Tany am-boalohany teo amin'le tena hoe mbola le vahaolana fepetra vonjimaiky dia nandraisana fepetra mihitsy le izy hoe roa isan'olona satria voalohany indrindra aloha ny antony betabe le filany dia faharoa isorohana ihany koa an'le hoe hovarotany ny olona le izy rehefa aveo fa tsy hoan'le tena hoe analan'le fahasahiranany tsirairay. Dia fahatelo voafetra ihany ny abetsahan'ny rano naterina teny amin'ireny toeran'ireny satria eo misy vidiny engely fangalana anazy avy any Mantseza fitondrana anazy makeny amin'ny toerana anankiray. Dia amin'izao zany amin'ity le vahaolana nentina androany eto ity izay ho aparitaka any amin'ny faritra 9 amin'le faritra Atsinanana aloha le parti misy eny Ambohimanga kely sy ny Ambatomaro mandeha makaty iny le 9 dia ho atomboka aty aloha le izy fa rehefa aveo le izy ho tohizana any amin'le toerana hafa izay tena hoe ahitana koa problème amin'ny resaka rano io. Dia satria le izy efa misy sarany manomboka eo dia tsy ho ferana intsony ny fangalan'ny olona rano. Mbola eo amin'izy alafim-baovao izay hatrany dia raha tsy nandeha afa-tsy adiny roa na adiny 3 isan'andro ny jiro tao atapy-tanàna ny Kongo. Efa mandeha 420 ora tsy misy fahatapahany intsony izany amin'izao fotoana izao. Manova zavatra be eo amin'ny fiainany andavanandro ny mponina izany raha ny fanazavany solombavambahoaka voafity tany an-toerana. Ity farany izay nilaza fa tokony hitarina ny faritra mahazo jiro ary tokony hojerena akaiky ny lalana any an-toerana. Fanadihadiana Gaëtan Andrianslavo. Noho ny famaliana ny mpitondra fanjakana ny etaetan'ny vahoaka mandeha 420 ora ao anatin'ny 420 ora ny jiro ao atapy-tanànan'ny Kongo amin'izao fotoana raha tsy nandeha afa-tsy adiny 2 na adiny 3 isan'andro zany teo aloha.
mandeha tsy misy fahatapahana intsony ny jiro any an-toerana amin'izao fotoana. Manova zavatra maro zany, hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Matoky sy mino fa nomboka hitsangana amin'izay ny orinasa madinika na dia hoe resaka servisy fotsiny ary a, cybercafé, fanaovana photocopie, fanaovana yaourt, fanaovana glace ny namana satria mafana be any a, fanamboarana jus naturel amin'ireo voankazo be dia be an'ireo a, za mino fa efa manova zavatra ngeza be sy manova zavatra be dia be. Eo ihany koa ny fanatsarana ny asa-panjakana samihafa satria afaka mampiasa solosaina amin'izay a ireo biro-panjakana rehetrarehetra eo an-tampon-tanàna. Na izany aza, mangataka izy ireo mba hitarina ny fotodrafitrasa ka azo jiro ihany koa ny faritra sasany manodidina ny renivohitra Ikongo. Iantsona ny tompona andraiki-panjakana ihany koa ny fanamboarana ny lalana, mampitohy ny fanadina sy Ikongo ary Ikongo sy Vohipena. Eo an-tampon-tanàna fotsiny zany hoe amin'ny rayon d'1 kilometre eo fotsiny angamba zany a ny mahazo le jiro hatreto. Fa io zany mba angatahana hoe mba hisokatra lavidavitra kokoa, mba mandeha any amin'ny 3-4-5 kilometatra ny tanana ny rayon mahazo an'ilay jiro. Zay zany ny fangatahana manaraka. Faharoa dia matoky tsy manantena ihany koa zahay fa hojerena matomatotra kokoa amin'izay io lalam-pirenena fa 420 mampitohy ny fanadina sy Ikongo ary Ikongo Vohipena io. Satria dia iarahantsika malala fa mahavokatra be ary lonaka be ilay tany fa dia zay resaka lalana zay no mampikaikaika ary tsy ahafahana mampandroso sy mahasarotra ny fanatanterahana ny programa nasa rehetra tanterahana amin'izany faritra izany. Azo atao ny mampivoatra ny faritra tsirairay avy raha misy ny finiavana sy ny fahavononana. Miainga amin'ny zavatra tsotra, tsy mila fandaniam-bola betsaka, hoy ny solombavam-bahoaka. Ny fampandrosoana izay mila fandraisana andraikitra avy amin'ny isam-batan'olona. Fafokotany efatra ny sonerana sy ny manodidina no mitondra faisana. Vokatry ny fampitehany ampahandalana eny an-toerana novitaina ao anatin'ny 2 volana ny lalana amin'ny alalan'ny hetsika tana maro raha ny fanadihadiana natao. Fiadanana 3N, 3I, sonerana andrefana sonerana atsinanana. Ny zakany tserany aina ny mponina eny an-toerana nandritra ny 2 taona napotehany ity ampahandalana eto sonerana ity. Noraisin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina tanana ny fanamboarana izany androany tamin'ny alalan'ny asa tagna-maro izay aharitra 2 volana. Ty lalana ity tsisy afa-tsy ty mampifandray amin'ny boulevard tsy mandravitra ny sonerana ambany sy ny tanàna ambony. Or raha ity zany tsy vita sahirana ny fantaraina mitsy ny olona taminay hatramin'izay. Voatery midina amin'ny Mahamasina tsy mba zaza tafakatra aty na avaria kady vahoaka miakatra aty. Raha miala bisinay zay misy tafakatra aty fa mialatsy amin'ny ary ambany ary dia ezaka be na ary antitra be. Fa ny tena zava-doza raha samy aty tratra fahavaratra manaraka ity dia be dia be loatra vinatra le trano rova be dia zay natonga ny namana tavoana tamin'le fahavaratra teo ka dimasina teo fa misy afa-tsy sy namalo ny antso dia nareo ny namalo ny antso zao tamin'le zahatra ambana taona efa. Tsy ny teo sonerana ihany, ny toy tena nalakely, petite vitesse sy ny manodidina ny fanadiovana asa tagna-maro no karakaray ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary nofaranana teny amin'ny tsena Andravoahangy tamin'ity androany ity. Fa ny tapany faharoa ny fampalam-baovao kosa no arahantsika aorianany reto dogavaritra vitsivitsy ireto. Milahatra tsony? Tsy very fotoana. Nahandro na ala. 7 jours sur 7 aingana. Tsy miala tragno fa amin'ny alalan'ny vola ihany dia efa okey. Tsotra ery mampiasa ny amin'ny vola. Andraisako ny karamako. Lefako ny vetifana. Avec une facture, virement. Cotisation amin'ny assurance. Abonnement Canal Plus. Fandavaka collage. Alefa mamepona ny compte kan vola miboursa. Etsina ny lida crédit. Antipasan'ireo manendry vola amina. Karaha manaka boka amin'ny la banque any transféreko aminay vola. Vola avance fo ampiasaiko. Lera lany volanakao en plein za magnano charge. Rehefa mahazo vola avy any ivelany amin'ny Western Union. Afaka alaika amin'ny BFB vola. Vola ihany, vola trano. Vola, tsotra, aingana, azo antoka. Gouty manolotra anao. Gaufrette anankiray. Avy eo misy crème. Dia gaufrette iray indray. Mbola ampiana crème. Dia gaufrette iray farany karepy kely. Tsy misy mihoatra ny frigo any Gouty. Naiza naiza. Amin'ny fotoana rehetra.
mbola betsaka crème sy gaufrette coco ifonosana lehibe frigo ilay gaufrette tiako indrindra Un vidin roja ariary sy enjato ariary Gucci, tous les plaisirs de la vie. L'étudiant za rehefa mianatra. L'étudiant za rehefa mamorokira. L'étudiant za rehefa manao sary. L'étudiant za rehefa miantsena. L'étudiant za rehefa mamorona. L'étudiant za rehefa milalao. L'étudiant za rehefa milalao. Stylo l'étudiant tsara vika maharitra mahatsara soratra sady tsy mitakosina ny soratra sady tsy mandoto tanana ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo fitaovana fampiasana ampianarana ny fitaovana fampiasana birao maro azo safidianana l'étudiant satry foana noratra. Salut! Mes copains et moi, on a un message très important pour les enfants de plus de 3 ans. Si comme nous, chaque jour, vous devez rester concentrés à l'école et garder en même temps de l'énergie tout au long de la journée, alors on a une trop bonne nouvelle. Blédina a conçu le lait Blédi Junior pour nous les enfants de 3 à 7 ans. En plus d'une alimentation saine et équilibrée, le lait Blédi Junior contribue à notre bonne croissance et à notre développement cérébral. En plus, moi j'adore. Et moi, ça me rassure que tu aies encore un lait adapté à ton âge. Blédi Junior, le lait des enfants presque grands. Alors, quoi de neuf mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. La vache qui rit. Ça demande cire. Nous m'en pas tout malérie. Nis calcium, si vitamine, alpha-rayon Q. Mas fafnareta ny riny ankizy efa na ny lehibe ihany koa la vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Elle a accouché de 6 bébés le même jour. On est des sextuplés. T'es mon frère Russell. Allez, viens là, frérot. C'est très gênant. Ça va. Chut. Alerte inconnue. Alerte inconnue. T'es quoi, une stripteaseuse? T'as dit quoi, là? Stripteaseuse et danseuse érotique, c'est deux choses différentes. Fais gaffe à ce que tu dis. Plier, relever. Tu sens l'oseille? Oui, tu sens l'oseille de républicain. Je soutiens Bernie, mec. Tu le sais très bien. Ce n'est pas tous les jours qu'un membre de la famille perdu de vue refait surface pour donner son rein. Attendez, quoi? Pourquoi il te faudrait mon rein? Tu peux pas prendre un des leurs? C'est ça! J'avais toujours rêvé de faire ça. Ces derniers jours avec toi ont été les meilleurs de toute ma vie. Et tu sais, depuis qu'on a pris la route tous les deux, j'ai fait des choses que j'avais vues qu'à la télé. Arak'izany dia sextuplé izay indray no horonan-tsara rahanao eto amin'ny fahitalavitra kolo rahala amin'ny folo ora latsaka folo. Fanohizantsika ny fampalam-baovao dia isan'ireo mamaritra ny vokatra jono betsaka indrindra avy amin'ny mpanjono madinika ny fiompiana karpa. Misedra olana anefa izay fiompiana izay amin'izao fotoana izao manoloana ny halatra sy ny biby eny an-tanimbary. Fanazavana. Raha ny antotanisa avy amin'ny Vaovao roa amin'ny 70 ny vokatra jono eto Madagasikara no avy amin'ny mpanjono madinika. 7,7 alina sy 5 hetsika ny vokatra trondro an-tanimbary ny taona 17 raha toka 2,7 alina sy 4 hetsika ny taona 12 isan'izany ny jono tilapia sy ny jono karpa. Ny karpa no mamaritra ny 5,7 ny fiompiana ny tanimbary raha ny fanazavana ary fepetra maro no arahina amin'izany. Ajarina io tanimbary io, izay tsara rano ilay tanimbary amin'izay fotoana izay, ajarina asiana tatatra ao anatin'ny tanimbary ao, asiana kanalina, dia asiana karpa, le bebe kely sahabo eo amin'ny 2 cm farafahakeliny kosa na izany ary
atavizinao mandritry ny fepotona isiny vary na mety azo etarina mihoatra kokoa izy dia rehefa miakatra ny vary miakatra ny trondro. Ny karpa no voizina satria ty amin'ny plateau mangatsika ny karpa no mazaka atsika eto dia zay mahatonga ny hoe karpa sady ny karpa malaky fitombo raha samy trondro fiompiana eto Analamanga. Eto Madagasikara mihitsy moa zany satria ny tilapia sy karpa ny fiompiantsika eto tilapia mety fitombo dia raha apitahana amin'ny karpa dia zay mahatonga hoe karpa natao malaky fitombo io sady miara-miakatra amin'ny vary rehefa. Tsy mitsaha-miaina ny vokatra karpa eto Madagasikara raha ny fanazavany anton'izany ny halatra eny an-tanimbary. Fahavalon'ny trondro dia ny olombelona ny halatra zany zao tena fahavaly voalohany indrindra manahirana anay amin'izao satria ao anatin'izay miompy le olona tonga ny alina tatahany zareo ny dobo-trondro manjavona ny trondro ray manontolo na alainy zareo ny reny-trondro zay mety hamokatra 5,000 raha alina zana-trondro verina zana-trondro dikan'izay maro zany ny olona tsy afaka manao trondro aorinan'izay. Aorinan'izay moa zany misy ny resaka vorona sy ny fozaorana fa efa misy ezaka ihany atao amin'ny resaka vorona hoe asiana bandy magnéto misy ezaka nataony tantsaha zany samy miezaka amin'izay fomba fataony ao fa ny fozaorana moa zany mbola tsisy fanafodiny hatramin'izao. Any Antotanisa tanimbary 10 hektara azona tilapia sy karpa royal ray faingo 5 taonina isan-taona ary alevaina trondro majinika miisa 3 hetsy. Fahalam-baovao afa-tanteraka kosa indray dia 3 herinandro taorian'ny fotoana nakan'ireo mpampandry-tany ny omby miisa 470 tao Maria izay nentina tao Antanimeva dia mbola tsy mivandy olana any an-toerana. Naverina nogiazana indray ireo omby ireo rehefa voamarina fa ara-dalàna avokoa ny taratasy rehetra mifanohitra amin'ny fampandriana tany. Tiana apetraka ny tranga tahaka izao ka mila jerena akaiky hoy ny fianakavian'ny tompon'omby. Fanadina rerana amin'ny Gaetan Andriantsilavo. Taoriany fitazomana ireo omby miisa 470 ao Antanimeva nanangana voamera manokana ny fanjakana izay natana ny sefy fokotany sy ny ben'ny tanàna ao Antanimeva, ny délégué-mpanjakana, mpitandro filaminana avy ao amin'ny tafika avy ao an-toerana sy zandary avy ao Iorombe. Izy ireo nandray an-tanana ny fanamarinana ny omby rehetra rehefa natao ny fiantsona ny fokon'olona sy ireo rehetra very omby. Tsy nisy na iray tamin'ireo olona nefa nanana omby tamin'ireo voageja ireo. Arak'izany, nalony fourrière izay nanodidina ny 7 hetsy ariary afaka nandeha ireo omby ireo. Tsy lasa lavitra kory nefa raha ny fanazavana, naverina ny giazana indray ireo omby ireo. Manontany tena arak'izany ny tompony omby sy ny fianakaviany. Manana fahefana marina ve ireto komision reto? Iza marina nanangana le komision satria tsy avy aty aminay fianakaviana no nanangana ny komision tompoko fa ny fanjakana. Dia gaga ndray zahay ny fisian'le baiko milatsaka tapoka hoe avereno manontolo ny omby fa tsy mihetsika tao raha tsy amin'ny talata. Eto zany dia manindry mafy fa zahay dia tsy misakana ny asa ataon'ny mpampandry-tany. Ny mifanohitra amin'izany aza anao aminay hoe aleo hisy ny mpampandry-tany mba hampisy ny filaminana ary programan'ny filoham-pirenena zany. I matematesan'ny filoham-pirenena ny hampandamina ny Madagasikara manontolo ny hampisy ny filaminana. Fa ny ahiahinay dia hoe sao dia famitahana ny fitondram-panjakana fohy be ity tsangan-dravatsy ity. Tokony isy vahaolana mazava sy fepetra ho raisina ao anatin'ny fotoana fohy ity zava-mitranga any Antanimeva ity. Nametraka filaminana ahafahany rehetra mivoatra ny tanjony fa tsy ny mifanohitra amin'izany akory. Ny hampahatra ny vahoaka malagasy ve zany no tanjona hamotehana ny reto kely efa manana ny azy sa ny hampanana izay tsy mbola tsy manana? Zaho zany tsy mino ary tsy manaiky mihitsy ny eritreritro hoe ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao no manana eritreritra hamotika ny olona efa manana kely eo ampela-tagnany fa ny hampitombony eo ampela-tagnany zay mbola tsy manana hanomeny tsy manana aza no tokony atao. Ka ny zavatra mahagaga izao fisehon-javatra zao dia mampiahiahiany ny hotohiny raha izao no tena hoe izay ro fampandrianan'le tany agny amintsika. Fahavoazana ho an'ny toe-karena malagasy ny fanagiazana ireo omby ireo nandritra ny 3 herinandro raha ny fanazavana hatrany. Nandritra ireo fotoana ireo mihoatra ny 30 ireo omby teraka saingy maty avokoa ireo zanany noho ny tsy fampiny sakafo sy ny rano tao amin'ny toerana nitazomana azy ireo. Manoloan'izany, mangataka ny mpitondra fanjakana, ny minisitra tompon'andraikitra sy ireo rehetra voakasika izany ny fianakaviana sy ireo mponina any an-toerana hijery akaiky ny tena zava-misy marina.
Fa araka ny nambaratany anatin'ireo lohatenim-baovao dia sokatra an-dranomasina miisa 7 no trateky ny mpitandro ny filaminana tany Mahajanga tao aorian'ny fahazom-baovao avy tamin'ny olon-tsotra harem-pirenena izay efa isan'ny arovana akaiky ankehitriny ny sokatra an-dranomasina manoloana ny faharipan'izany vokatry ny fitrandrahana mihoapapana amin'izao fotoana izao fanezina. Isan'ny harem-pirenena an-dranomasina arovana akaiky ankehitriny ny sokatra an-dranomasina manoloana ny faharipahany. Tsy karitra hoy ny tompon'andraikitra fa tafahoatra ary tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy intsony ny fitrandrahana izany. Sokatra an-dranomasina miisa 7 no trateky ny zandarima misana ny sisin-dranomasina Mahajanga ny herinandro teo. Olona miisa 3 no voasaringotra tamin'izany. Ireo torture ireo zany ny 5 mbola velona somatsara. Ny anankiroa efa masakren'ny zareo saingy mbola tsy maty nefa tsy hitantsony izy azo atao an'io. Araka ny mesura ny fanarahana tamin'ny surveillance de pêche zany dia zareo ny anoin'ny famotorana ireo velona dia rahantsika manaraka rehefa aveo fa andeha averina ny anaty rano zao dia zao ihany mba fitsinjovana ny fahaveloman'izy ireo. Tsy voasamba ny araka ny fanazavana azo hatrany no nahitana trangana fanondranana sokatra an-dranomasina tahaka izao ny tany amin'ny faritry ny sisin-dranomasina Mahajanga saingy ny fanohizana ny ady efa natomboka no tsy maintsy amafisina ho an'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga. Fa mbola amin'izy lafiny sosialy izay hatrany dia mbola mahatsiaro tsy manana zo mitovy amin'ny olona rehetra sy voahilikilika ny anivon'ny fiarahamonina ireo vehivavy manana fahasimbanana eto Madagasikara ny 700 faingo 500 amin'izy ireo ihany hatreto no manana anton'asa raikitra fanazavana. Maro ny vehivavy sembana raha ny eto Madagasikara no resahana. Mbola mahatsiaro tena voahilikilika sy atao tsinotsinona ary tsy manana zo mitovy amin'ny olona rehetra izy ireny eny anivon'ny fiarahamonina. Raha ny antotanisa 520 faingo 500 ton'ireo vehivavy sembana tsy manana asa ara-dalàna avokoa. Araka izany, misy ny ady sisika atao amin'ny fikambanana AFAM na ny Association des femmes handicapées de Madagascar amin'ireo mpandraraha malagasy hanomezana asa ireo vehivavy sembana ireo. Zay zany zao aloha resaka asa dia tena hoe misy le fiaraha-miasany amin'ny AWDF moa zany le hoe African Women's Development Fund io dia resaka fampananana asa ny vehivavy sembana mihitsy le fiaraha-miasa dia eo an-dalany mihitsy zany zay zany zao miady manao ady sisika amin'ny mpandraraha andray ny vehivavy ana fahasembanana ary volana avrily lasa teo dia nisy an'le atrikasa nasionaly mikasika ny intégration professionnelle dia tamin'ny famaranana dia nisy ny fanaovan-tsoni teo amin'ny AFAM sy ny GFM na ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar. Ankoatr'izay, tahaka ny fanao isaky ny 4 taona, isy ny fivorim-be ataon'ny AFAM ao Antsirabe izay manomboka ny alatsinainy 20 aogositra hatramin'ny zoma 17 volana aogositra ho avy izao. Tanjona amin'izany ny hanomezana fiofanana ireo vehivavy sembana miisa 70 ary ny fampahafantarana ny mponina ao Antsirabe ny zon'ny vehivavy sembana. Fa ny tontolo ny vokatra lavanila eto Madagasikara sy ny fandrarana izany ny mety hoe olana mbola sedrainy izay sehatra izay indray no hoentina aminao anatin'ny fandarina alalino raha mipitso amin'ny fitora hariva miaraka amin'ny Henri Florian ary ny ampany amin'izay fandarina izay. Isan'ny vokatra mampalaza ny Madagasikara ny vokatra vanila. Sambava no faritra mpamokatra vanila be indrindra raha ho an'ny Madagasikara manokana. Sambava izay eo anelanelany Voemara sy Antala. Ankoatra ny Sambava, toerana maro ihany koa no ahitana vokatra vanila eto Madagasikara. Maro ireo tantsam-pamokatra no manao asa fivelomana amin'ny fambolena vanila, indrindra fa ireo mpanagom-bokatra. Raha ho an'ireo mpamokatra eto amintsika, iavahany ny vokatra vanila avy eto amintsika ny tsy fampiasana ireo tantsany zezika simika. Zahay mpambolena vanila dia tsy ampiasa produit simika. Ary tsy ampiasa fety fa ilay volom-paharazana foa izy teny atao igny ny mahomby satria izay ny nataon'ny dabilanay ndraiky babanay reninay teto taloha mbola izy foa teny araha. Tany manodidina ny 3 hektara manirina ny Madagasikara no voavoly vanila izay mitsinjara ho an'ny faritra maromaro toy ny any amin'ny faritra Sava manodidina ny 584 hektara ny vilaran-tany no ahitana voly vanila. Raha toa ka 580 hektara zany ho an'ny faritra Diana, raha ho an'ny faritany Tomasina indray kosa 830 hektara ny vilaran-tany no ahitana fambolena vanila izay, raha 100 hektara kosa ho an'ny faritra hafa.
sahirina ireo mponina amin'ny faritra maro misy azy ireny amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Olana miainga avy amin'ny mpitondra trany amin'ny vahoaka eny fotony. Ankoatra izay, niteraka olana teo anivon'ny fiarahamonina teto Madagasikara ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny vanila teo amin'ny tsena iraisam-pirenena noho ny elatra vanila izay mbola tsy matoy eny amin'ny fotony izay niteraka fitsaram-bahoaka tena amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Fatahaka mazatra eto ny vaovao iraisam-pirenena no amarina antsika ny fampalam-baovao amin'izao hariva izao. Niverina indray ny fihetsiketsehana ny Hong Kong nateo aza ny fampitandremana nataon'ny Pékin isy ny fihaonam-be ho totosain'ireo pro-démocratie raha ampitso ampisehoana fa tsy mijanona treto ny fitakian'izy ireo. Fanadina ireo amin'ny sary ny France 24. Manoloana ny fampitandremana nataon'ny Pékin amin'ireo mpanao fihetsiketsehana Hong Kong farany herinandro ao anatin'ny fiverenan'ny hetsika indray no kasen'ireo pro-démocratie atao. Raha ny fantatra, amory ireo mpanao fihetsiketsehana indray izy ireo raha ampitso alahady. Fampiatoana ny lalàna momba ny extradition, fanaovana fanadihadiana mikasika ireo mpitandro ny filaminana, mampiasa hery tamin'ny fiandohan'ny hetsika pro-démocratie. Ireo amin'ny ankapobeny fototry ny fangatahana ireo mpanao fihetsiketsehany Hong Kong ireo. Hetsika maromaro araka izany no kasain'izy ireo ho tontosaina. Androany, tany Oisham Park no nanao fihetsiketsehana izy ireo. Raha ampitso, isan'ireo miantso amin'ny fihetsiketsehana ireo mpisehatra eo anivon'ny mpiaro-ny zon'olombelona. Ahiana ny mety isian'ny fioharam-pefy an'ireo mpanao fihetsiketsehana raha ny fanazavan'ny mpitondra teny ny fitondrana Hong Kongais. Tsy ho an'ny Hong Kong irery ihany fa ho an'ny Pékin ihany koa. Mandoan'izany indrindra dia nilaza ireo tompona andraikitry ny filaminana Hong Kong fa efa vonina izy ireo raha toa ka misy izay fioharam-pefy izay. Etsy ankilany Pékin dia efa namory ireo mpitandro ny filaminana maro any Shenzhen ary manay ny amin'ny siny ny korotana lehibe. Isan'ireo naneho ny heviny mahakasika ity raharaha ity kosa ny filoha Amerikanina Donald Trump ary miantso amin'ny fitoniana. Andrasana ny toin'izay. Izany koa mamarina ny fampalam-baovao amin'izao hariva izao ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany felo tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao.